Faly miarabantsika tsy ariariavindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity maraina ity. Misaotra an'Andriamanitra isika mbola omeny tombonandro indray dia nafahana mandray fahasoavana. Misaotra anao ihany koa izay manaraka tsy tapaka ny fandaran'ny eto mba ary nysoanao indrindra izahay. Ho enderantsika ny mofinaina io dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra aho velom-pisaoranao izahay satria omenao ny tombonandro indray, ny herinao, ny hafahanay mifandray aminao bebe kokoa. Misaotra ny amin'ny rahalasy anabavy izay omeny izao fandaran'izao. Na dia maro aminay ny kivikivy, na dia maro ny tsy salama dia ny fanahinao masina mitarika anay hatrany ny hijery anao. Gataka aminao Tompo hamoky zavatsoa anay amin'izao maraina izao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe ny teniny sy ny fitiavany. Amin'ny Isaia 40:7 manao hoe: amin'ny fanahiko no aniriko anao no ny alina. Eny ny saiko atao anatiko no hitadiavako anao fatratra. Fa raha mamely ny tany ny fitsaranao dia mianatra fahamarinana ny mponina amin'izao tontolo izao. Amen. Ny fitiavan'ny mpamonjy no manery an'ireo hiraka mitondra ny hafatra any amin'ireo izay very. Endre mahatalanjona manao ahoana loatra re ny fahalianana sy ny ezaka ataon'i Kristy ho an'ny mpanota, na dia atositosika sy hitsakitsahana mafy amin'ny fo vato aza ny fitiavany dia mbola miverina miangavy sy mitalao amin'ny kely lehibe izy manao hoe: indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona. Misarika sy mambaba mikery, tsy mety resy ny fitiavany mandra-pahatonga ny fanao voataona anatona anazy. Mambabo azy ireo amin'ny tenin'ny fitiavany sy ny heriny Kristy, satria ny ten'Andriamanitra ny tsoraka azo ny heriny. Dia izao no lazainy hoe: tsy tahaka ny hafa va ny teniko i Jehovah, ary tsy tahaka ny kanota manoritory ny vatolampy va? Rehefa lefa ny fanahy masina ao am-pon'ny olona ny ten'Andriamanitra dia mahery tokoa izany ka mandrodana ireo mandany Satana. Tsy misy azon'ny lehilahy sy vehivavy voafehitra tao manoloana an'ilay fifanandrenana goavana raha tsy noho ny ten'Andriamanitra ihany. Tsy hain'izy ireo ny hikasika ampahombiazana amin'ny fon'olombelona izay mafy sy mizirizira ary mikatona sy mihidy. Na izany aza dia omen'Andriamanitra fahendrena ny lehilahy sy ny vehivavy ka ny fanafaran'izay malemy dia afaka ny ho tonga tahaka ny Davida noho ny finoanan'Andriamanitra. Raisin'ny Tompo azy ireo izay feno fanoloran-tena, eny fa na dia lehilahy sy vehivavy tsy nahita fianarana sy tsom-piainana aza ka irahany androso hitondra ny afa-pampitandremany. Manetsika amin'ny fon'izy ireo amin'ny alalan'ny fanahiny izy, omeny tanjaka, omeny hery ara-panahy izy ireo ka dia afaka androso miaraka amin'ny ten'Andriamanitra sy taonan'ny olona anantona. Amin'izany dia fanahy maro mahantra sy osa izay maty misary sy maniry mafimafy ny fiainana no hiala avy amin'ny fahalemeny ka ho atanjahana. Dia ny irina izany dia ny hatanteraka izany ao amin'ny fiainanao, ahery ianao, hatanjaka, tsy noho ny amin'ny fahalemenao no ahafahana mandrefy ny fahafahanao mifandray amin'ny Kristy, fa Kristy efa nilaza fa tsy tonga hiantso ny marina fa ny mpanota hibebaka. Vavaka isika. Ry Tompoandriamanitra mbola misaotra anao izany amin'izany teninao izany. Misaotra manome fitiavana anay mandrakariva. Izao tontolo izao mety hanilika anay, ny havana mety hanilika anay, ny namana mety hanilika anay, fa ianao kosa dia manatsotra ny tananao ny amihana anay ao anatin'ny fahalotoanay rehetra. Mamelà ny ilokay mamindrafo aminay, mangataka aminao izahay mba hiditra amin'ny fiainana tsirairay avy ka hatonga anay ovaova hatrany. Aminaran'i Jesosy, amen. Saru vile
miaro